SF Radio. Lehilahy ovy alo amin'ny Saoly Rakotonanahary, Ralala, Sofaniry, Kristofra Biarimanana ary Nanja. Mandray feo sy mandrindra raha teknika Mamy Arvony, Mana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Lasay zany indray ary norokely teo e. Nefa efa mividy sasana izao. Izy nefa miditra amin'ny valo any an-tsekoly. Aleo hoe antsoina aloha tara eo inko. Noro a! Noro a! Noro! Ahoana ry neny? Faiza ianao zany e? Efa mifidy sasany ange izao e? Ianao mbola miditra amin'ny valo any an-tsekoly? Andrasy fa ho avy ary neny a. Aingana ianao e? Fa mbola taiza moa ianao teo? Mbola variana lalao niaraka tamin'ny ankizy tany an-tokotany ary neny a. Aza dia zatra loatra an'izany fa ianao anie mandeha mianatra isa-marainy. Maninona raha atao trano no milalao? Amin'izay neny tsy sahirana miantsoantso anao foana rehefa maraina ohatr'izao. Ka ato an-trano tsina tsy misy kilalao mihitsiko. Ao fa hividanako ianao amin'ny aniverseranao a? Tena marina ve izany ry neny? Oay, faly be za. Tena marina izany ka. Dia mila endry tsara nefa ianao a. Raha vao maditra dia tsy hividanany neny. Eny neny a, ao fa anao iendry be mihitsy a. Ao ary anao avy amin'izay ny tablianao fa andeha amin'izay isika efa latsaka fahatelo ny mantsiny amin'ny valo izao. Eny neny a. Mba jereo kely eo any efitrano eo ake Noro raha efa restory. Andraso raha hoe efa tena rendrika mihitsy izy ao. Ay, ka ao ary dio amin'izay io varavarana eo aky dia andao amin'izay jerentsika ilay sary-bakolo mena Noro rahampitso maraina. Andraso raha vao kakato anaty carton ato ilay izy. Tiako manko somary sarotsarotra vahana ihany fa fezikotrako. Ao amoako azy raha somary manahirana anao e. Tena mafidy be tokoa izy zany a. Tena nataon'ilay mpivarotra mafidy be mihitsy. Fa na zany aza ki makatsikatsi io ihany mba tsy ho simba ilay carton. Eny re. Iny kosa fa nivaka. Zay. Kay tena sary-bakolo ngeza be mihitsy izy zany a. Tena tahaka an'ireny zaza telo taona ireny. Tsobolo be misy sangalava minarina ny tapikandriny. Manao lobaka fotsy misy ny menamena. Tena tsara be ilay sery a. Mahafatifaty be. Ao e. Atre, fangamo menamena mason'izy ty. Fa menamena ahoana koa e. Mangamanga zao io hitako ioko. Aizy menamena io. Eny marina. Nefa menamena mihitsy ny hitako teo. Dia mivadika mangamanga indray. Sa kosa raha ve ny masoko ny efa mandrova vizana? Ahoana koa ary izany? Fa inona koa zao ty mahalasa saina be anao e. Ny eritreritra hoe tokony vidianaka akanjo maromaro ihany izy ty. Ay ve sy aza atao manaraka re zany e. Fa andao amin'izay aloha atory akia. Mbola ifo maraina be hikarakara ny gâteau Noro koa tsika roa raha mpitso maraina e. Andraso raha aloha pirina vetivety anito e. Zay, tafandrimandry chérie a. Tafandrimandry koa ianao. Chérie mifoaza amin'izay ki fa efa mitelo sasany maraina izao a. Andeha hanamboatra gâteau Noro kely amin'izay tsika sindry. Bonjour chérie. Bonjour.
efa mitelo sasany maraina ka izao. Efa iarina e. Fa tena tsara kosa aloha kilalao ny vidiana ho an'ny orokely io a. Fa taiza marina ho ahy io ny vidianao e. Hitanao, misy magasin vazaha anankiray izay any amin'ny centre ville any. Mivarotra karazana poupée sy barbie marobe ry zareo. Zany a. Sady ahitana karazana saribakoly le fataloha be reny. Zany ve? Tena hafa kely mantsy ty izika ty, na ny endriny na ny pozipoziny dia tena mahavariny e. Ie, vonitsofoka tao amin'ilay magasin dia inona ny entona masoko voalohany indrindra. Tsy ny salasala tsony moa fa tonga dia nanontaniako avy hatrany ka tonga dia nividiako fa ampy ilay vola nomenao. Fa na dia lafolafo ihany aza ny vidiny aloha tsy nahafaty antoka antsika ka. Tena efa manantena be ny azo kilalao mihitsy mantsy zao noro iny amin'izao aniverseran'izao a. Zany mihitsy, mety efa nofinofisiny foana aza. Zaho koa moa tamin'ny herinandro efa nampanantena azy raha teo. Ka ndao amin'izay ara nomboka hikarakara ny gâteau tsika fa toa variany resaka eto fotsiny e. Ny oro ty mandeha ihany. Hoay, efa amin'ny efatra latsaka tokoa izao. Vita Tsara. aleo amin'izay ara-petaka ny labozy dia avy hatrany dia arehatra. Aleo ara aloha alaiko any anaty buffet vetivety e. Reto, sady loko maro karazana mihitsy izy reto a. Tena loko maro karazana marina. Indigo a, dia fuchsia, dia rouge bordeaux, violine, dia rose a, dia bleu turquoise, le loko tiany indrindra. Ie, anakenina mihitsy reto labozy kely reto. Feno entoana androany ny zanantsika. Ao ampiretina amin'izay reto e. Zay dia andrasa raha ilaiko atsy any hevitra tsy amin'izay ilay saribakoly fa moan'oro sika. Ie, mandehana ilay vao amin'izay e. Ohatray, fanakaiza tato anaty armoara tato koa ilay saribakoly. Nefa tato mihitsy ny nampirimako azy alina. Sa hoe aleo jerena tsy ambadiky ny table tenue sao dia nasitroko ao. Tena tsy ato koa ka. Aleo aloha atsony dada sao dia nafindra ny toerana. Dada avy vetivety ingendry e. Fa misy inona kiseria? Avinge sao dia nafindra ny toerana vao maraina teo ilay saribakoly tato anaty armoara tato. Tsy hitako ao mantsy ilay iziko. Tsy namindra toerana ny izany aka. Tao ihany angeny nampirimanao azy aly le. Hoe jereko sao dia misitrisitrika any anaty lamba any. Io ary le iziko tsy ato ahoana koa e. Aiza? Ianao angambany tsy mijery tsara sa mbola te hatory ny malalako? Tena tsy nahita an'io tao ato eo ka. Tena nijery tsara mihitsy anefa. Mba mahagaga koa zany. Mbola te hatory tokoa angamba ka. Ka ao alive dia ndao amin'izay ho an'ny orokely tsika e. Tonga dia voay ara mivaravaran'ny noro serifa. Tsy misy tanana tsony aho mitazona an'ireto cadeau reto a. Inona izy a? Zay. Ary aleo amin'izay foazina moramora izy. Noro mivoasa fa dada sy neny ihany reto. Fetinao angiandro any. Mivoasa ny zanako papa angana. Dada sy neny, bonjour. Fetinao anio. Joyeux anniversaire zanako dada sy neny. Reto ny cadeau anao avy taty amin'ny dada sy neny. Tia ny cadeau dia ato anatin'ity baoritra ato ty ny surprisenao. Oh, ay,
Ouais, faly be. Merci beaucoup tata Sineny. Hoe sokafako ty baotry ty. Tsy andrika ry izay ahitana ny ato anatiny. Eo ary hoe sokafy e. Ao. Inona ary no ato e? Izay fa misokatra. Oay e, sary bakoly ngeza be. Merci tata Sineny. Faly be a. Tiako be mihitsy. Ao bisou tata Sineny a. Endry tsara nefa. Efa ny fitianan'ny tata Sineny sary bakoly tsara tarehy be mihitsy dia tsy milalao vovoka be mandoto akanjo any an-tokotany antsony a. Oui papa sy maman, henoko tsara ka. Jereny tata Sineny eny ilay izy e. Manao chemise blanc dia misy ny menamena. Dia tsotra be manarina ny andro no volony. Dia mangamanga masony sady manja kely. Tiako. Fa zao noro rehefa mifampidinika ho azy izy dada dia nanapa-kevitra fa alaina manao vakansa aty amintsika aty kanto kely mba ho namandre ato trano ato mandritra n'ity fialan-tsasatra lehibe ity. Ka hoana tianao ve izany? Ie, izany raha ny tena tiako beko. Misy namana indray izany amin'izao vakansa izao. Misaotra tata Sineny a. Ok, ka ao ary tsofy amin'izay reto labozia reto e. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire nous, joyeux anniversaire. Zary bela kely teo. Aleo aloha alaiko ampiakanjona amin'izay izy ka vao avy nampandroko manko izy teo. Bela ô, Bela. Ao amin'izay ndry ampiakanjona maman angana. Mahafatifaty. Ao raisy maman angana. Dia ampanaovina andreto akanjo tsara tarehy be reto. Tsara. Fangatsofoka aloha ty chemise blanc ty dia avy salopy pepo jean. Zay. Dia ampina an'ity menamena mahafatifaty kely ty. Zay. Andrasandreo kely vetivety maman aloha fa andeha akafioky bangona ny volondry endry tsara. Aiza moa ilay fioko teo? Hay, nataoko aty anaty carton aty kay. Ito ilay izy. Fa inona koa ty mihosotra amin'ny fioko ty? Raha miloko menamena. Oay, to mandeha ilay fioko. Ka aloloha sasana kely vetivety. Andraso kely aky Bela fa tsy ela be maman aleo sasana aloha ty. Zay fa afaka. Aleo amin'izay andeha ho any amin'ny Bela za. Tonga aky maman oay. Fangamo za efa nampanao vernis andry teo. Sa ve tsy matadidy ary za? Io mipetraka eo izao ilay vernis menamena. Efa nisorana maman vernis vendry teo. Sa efa nisorako moa. Ka amin'izay ary bango maman tsara be volondry e. Atao maman tsotra be mihitsy sady tsara be. Lava ngeza ny volondry izany e.
tsara be moa ô zay tao amin'izay tsika sindria andeha hijery tele any ambany aingana aotrotro maman ao palala tao anganareo noro tonga zay e kanto ay faly be za fana vakansa aty aminay ry za koa faly be mahita andry sady nitondra saribakoly ngeza be za o lalovitsika jerendrity ay e tsara be ny akoho jerendringy aveo hoe ndrasy lolaiko vetivety a hitandrito oaya taotra mampatahotra be masony saribakoly noro zany vandravandra be aty amiko sady menamena be masony fa iny ty mahalasa saina be any kanto kely e variana be o aza mijery masony io saribakoly noro io menamena be masony ontso hita aiza koa zay menamena be eo mangamanga ry fandringa ambany tsy mijery tsarako zao ve teo menamena mangamanga marina mangamanga marina kay dia na zany le menamena hitako teo tena tsy zarery ihany zany na tsikaritra masy menamena tamin'io saribakoly io koa sao kanto fa nahita teo dia mitombina tokoa ve fa ny masony azy kanto zany no mandroro mba mahagaga koa zany ka ary to lasa saina be daholo anareo zany e kanto sy ny eny fa misy inona e tsy misy ninina ka mba variana fotsiny a amin'ny saribakolyn'izy roa reto marina raha anao raharaha mihitsy indray zao izy roa reo fa ho variana ilalao an'reto foana zay ve zany no mampieritreritra anao e efa izy roa zao no eto dia mahazoto manao raharaha reo ka afandray raha inoro rery no tato sahoana ry izy roa kely eny tompoko ka endry tsara ary ianareo roa atao trano ato fa andeha hiasy dada mo ny eny mbola misy aleny tsy miadiady a efa samy manana ny saribakoly nareo zao ka tsy tia eno an'izaniza be takalaza rehefa mody ariva eny tompoko io saribakoly io ki mba anjaira akanjo ry kanto a za moky a naoky fa anjairako ny endria ndraso ndraso vetivety eo fa tena ataoko tsara be mitovy amin'ny ena mihitsy merci kanto vita ay tsara tarehibe ka ndao an'izay tsika sindria andeha hakan'izy roa vavy dia hijery tele ao ambany e ndao sady efa maimaiky ery zao izy roa kely aho noro ary torofotra beky iny akanjo nito saribakoliko ito nefa akanjo vonzairiko angeko io e sady jerefa misy kika bentare andray kosakio fiza kosakio nanao an'io za koa ary ki mba gaga ary kanto tsika sindrirehtra eny no lato dia izy ary nanao an'io zany e mangina ki kanto afa misy ravindamba ho amikao ampoatsika sindry dia anjarana akanjo vaovao zany enaka misaotra kinoro aleo ary aloha alaiko vetivety izay ravindamba izay dia ho zarintsika sindry e tsika
Nika sindry marina nena sain'ny dada sy ny mamafatranao ambony e. Nefa rindry mbola manjaitra an'reto akanjona saribakoly reto fa aleo kia ataoko a dia mba io vetivety aloha ndry fanao kely an'izay za Oy kia, endrasako eto ndry. Sady fo vita koa reto akanjo reto dia tonga dia hoariko amin'ny zoro kely. Ao aloha be laingana manohatra an'ity robe ity. Ao ary toa mavesatra be tsy mety bataina mihitsy be lahy. Sa ve misy zavatra miraikitra aminy ato ambany ato? Tena tsy mety zakako mihitsy izy. Fa ahoana koa ary izany? Hoaya, toa mivadika menamena be masony. Bela, hoay, fa taondraisiny Bela le ety. Fa nga mihetsika ny saribakolon'ny Noro. Ho atsatony ety aminay izy izany. Tena ho atsatony ety aminay. Mama! Ay! Tataka ny tanako! Noro angandry! Monjeo fa misy inona ke kanto andriakako eo ary toa mandera be ny tanandry. Fa inona kinona tonga an'io? Ya, io nanao an'io. Tsy toa amin'ny Bela tamin'ny entana tonga an'io. Mamono ak'io saribakolindry io mamono olona. Matahotra an'io azako ny saribakoly mamono olona zany ke kanto ndry koa sara ny tso dia tsy naina-piasa ety. Jereo le eto tsy misy raha akory. Bataiko io saribakolindry io to tena vesatra be tsy zakako mihitsy dia tena lainy le ety. Tena tsatony taty amina. Zaho kaka hoe fa nga metsika ny saribakolindry. So ihany azafana iny ala teo ny tanako ny voany. Zaho kosa tsy mino an'izany ny saribakoliko kosa ve ny endrikendry nefa ndry izay ny tsy naina-piasa eto akory. Malahelo be za fa endrikendry fotsiny Bela. Saribakolindry mamono olona. Jereo zao ny tananay maratra be. Alasako amin'ny tonton tsara ndry rariva dia asoako azy ho tanako maratra be io. Dia alazako amin'ny dadako ndry fa lasaindry fampamono olona ny saribakoliko nefa ndry tsy nalalao ety. Be aty Bela ampiangana. Rehefa tena tsy nisy dikany tamin'ny Noro mihitsy mibata amin'ny Bela. Nefa za teo tena tsy nahabata anazy akory. Hafahafa ty saribakolo ray ty ka mampitahotra. Oety rakizy tonga tadasineny nanahoana nareo tato? Endry tsara tsy niadiady dry Tonton fa hoana? Tata saribakolon'ny Noro tamin'ny etony tananay dia nandeha be mihitsy. Jereny tonton ke. Lainga ny kapo za fa izy tsy naina-piasa etany izy nanjatra akanjona saribakoly dia saribakoly indray lazay fa hoe namonana. Andriamanitro, fa loza inona izany? Izay nge lefa milazaiko hoe tsy tia hiantakalaza avy amin'iza mihitsy ho za rehefa miditra n'ity trano ity hoe jereko izany tananao maratra izany Io tonton Dray tena tataka be mihitsy so dia niadiny famely tato azy nareo roa lasa ho any dada marina ingana ratsy izany nareo roa mahazo kapoka. Lasa ho any dada ho any marina tsy niadiady izany zay ko. Tsy niady izay tonton ka inona fotsiny aza izany na tonga ny tanany kanto tataka be ohatran'io kanto miteny hoe novonoan'ny saribakolon'ny Noro tamin'ny ety. Noro miteny hoe ikanto ny tsy naina-piasa ety ka izay ny nandratra ny tanany. Inona ary izany ny tena mariny tena mandreraka mihitsy nareo roa reto ka aiza ve rangary Noro karakaraky ny hividianana kilalao anareo ny to vao mainka anaovanareo adalàna. Mahatezitra ny dady zao ataonareo zao tena ohatra ny fahalalàna indray maheno an'izany.
efatry ny voalohany dia efa tsikatro toavavy tia kilalao an'noro ity tena lozana izy io raha ilay tenin'ny kanto teo no mitombona. Maninona aloha raha ampirimina saribakolonareo dia zavatra fa nylalovina fa toa mampiady anareo ilay iziko. Tsy mety kosaka izany seria dia inona indray raha izany no lalovina izy roa raha izany zao fotsiny lazaiko aminareo roa androany any mandevitra aminareo matoa tsy nahazo kapoka anareo roa fa ataovy-mbola maheno takalaza nge amin'ny manaraka fa tonga dia velesiko amin'ny fekibonareo roa eninareo roa tsara angamba izany Eny tompoko ka ndao ara hoentiny ary amin'ny dispensaire ampitany arabe ry io tanana tataka be io atao passement ndao andeha aloha tsika sindry ndeha hamonjy dispensaire vetivety aloha izay sikanto roneny Ndiany mba faran'ny herinandro indray aloha dia mba manana fotoana akana ina atao trano so ihany ianao fa tsy miasa rehefa weekend oatra izao mba miaraka atao trano any tsika mianakavy kely. Ie fa lasa iza marina moa izy roa vavy zay sa milalao any an-tokotany any ndrahako nanondraka zaridainao ivelany eo izy roa ka fa alery izy roa kely vao hoe hanondraka zaridaina zany ve sady mba fanazarana azy roa mba handray andraikitra koa zany andeha hijery sakafo ao an-dakozia vetivety ary aloha ohatra fa atao inona apetraka ty an-dakozia ihany koa ary ty saribakolon'ny noro ty tsy mahay manaja kilalao mihitsy koa iny zazy iny aleo aloha raisina dia alefa tsy anefitrano ny atsika ohatra ary toa mavesatra be tsy mety batainy ty izy sa kosa so dia mifamatitra amina zavatra tao ambany ato ny akanjony tena tsisy ninina mifamatitra aminy ka andreo hoe bataina tena tsy zaka mihitsy ty fa ahoana koa ary zany mba mahagaga koa ty ka dia aleo hijanona eo aloha zaniko aizany moa le anjo teo hitetehako an'ireto tongolo maitso reto fa reto narotsaka farany ato anaty lokato atsy anaty fitoerany tovy atsy angamba tsy ato le izy fa aiza ary izay anjo izay oay andriamanitro fa toa eny entana le saribakoly fa ahoanako izany oay tena mivatika menamena be indray masony ty marina loza tena loza ty tsy rehefa manatona fa ahoana izao ary hoatsatony aty amiko angizany anty izany ohatray marina fa tsy riva e zany miantso fonjeny an-dakozia any zany aleo hiazakazaka ho any aloha andrekako to tsy mahatsiaro tena seria tena miosin-draha be mivadiko marina lozy ty tataka be ny sorony noro akanto avy ainga anareo roa vavy aty an-dakozia ainga anareo fa misy ina ry dada oay neny toa maratra be nena ry dada fa naninona ka tatiry tonton dia tena tsy haiko mihitsy raka izy fa mandehana aloha alay vaingana amin'ny salon any findayako antsona mpitsabo malaky nareo eny tompoko fa naninona teo ay taitra ianao aza mbola miteny betsaka aloha fa mbola vizana be ianao aizy le saribakoly namono ateo tsy tia hitany intsony fa saribakoly namono anao ahoana
tsy azoko aiza koa ny saribakolo amon'olona mety mitevirangamba izy izany fa maromaro eo mantsy ny raha very taminy ny dokotera. Tsatohan'io saribakolinao io tamin'ny antsy tao an-dakozia teo. Fa inona zao mampitomany be anao eo e? Ka isaka misy zavatra mahazanareo dia saribakoloko foana ny endrikendrehanareo. Tsy minasany saribakoloko tsy mamono olona sany. Mbola vizana be reny eny dia midelira fa aza mitomany amin'izany rea. Ampangina izy kanto dia iny toa tsy amin'ny efitrano ny atsy. Aingana ianao? Oui tonton, andao kinoro ndao. Ary taty indray izany no vonoan'ilay saribakoly. Zaho aloha tena tsy kasika ny intsony koa e. Tena hafahafa ny saribakoly iny Chérie. Tamin'izaho le andeha hijery laoka tao an-dakozia iny hakan'ilay antsitetehana tongolo maitso atao amin'ny laoka dia tsy hitako ilay izy. Nikarohako elaela tsy hitako mihitsy. Gaga be avy eo fa kay teny tanany be laty izy sady niova menamena be ny masony. Avy eo nanatona moramora ilay izy dia natsatony taty amiko ny antsy. Na eny ala moa ka ny soroko ny voatsatoka. So mbola midelira renao izany. Amin'ny fomba ahoana ary ny ampitombona an'izany Chérie? Ho ny dokotera hoe niakatra be ho ny tension anao dia nitaraboka tamin'ny tany ianao nefa teny an-tananao nisy antsy. Dia mety ilay position an'ilay antso no nifanandrify tamin'ny soroko ao angamba. Tena tsy mitombona izany lazainao izany Chérie. Ka zara ve andainganao amin'izany e? Izany ny zavatra niatra tamiko. Tsy manofy amin'ny resaka aminao io sady tsy manao delira araka ny filazanao azy fa olona tonga saina tsara. Matoria aloha ianao e. Hoy koa mantsy ny dokotera hoe mila makaina tsara aloha ianao. Tena hitako vizana loatra ianao dia lasa mamorony zavatra tsy fantapatatra izany ny sainao. Eny mahazo tsy mino, mahazo mino ianao. Tsy ianao no miara amin'ny mantsy. Ao aloha e. Matoria aloha dia avy eo indraitsika miresaka. Malalo? Efa nanahoana izay ny soroko ao? Efa tsy manina intsony ake le dia anjaitra fotsiny sisa mbola somary misy mararirary kely. Tsara ake izany rehefa tsy dia manina intsony tsy efa resy tory izay izy roa vavy ao an'efitranony ao? Efa resy tory mihitsy izy izay. Piako amin'izay ty jiro ty Chérie. Okey, pio amin'izay. Tafandrimandry lahy. Tafandrimandry koa indry. Bisous. Tsy mety mahita toro mihitsy aho izany. Ary misy fioana korintsana ilay izany. Iza koa raha nandeha hampaneno korintsana amin'izao alina be izao. Patray, nizoviko ve ny naro-dalovana fa ohatrany misy fioana zazakely indray izany. Matahotra izany ka. Tena mampatahotra izany marina. Ary inona izany manindro ny tongotra eo tongo-parafara izany. Tahaka ny hoe misy manindro izany ny tongotra e. Tena aleoko misalobana ka nefa izaho ve dia avovoatsindry ny sany eo foana. Aleo arehatra ny jiro. Andriamanitra, marina raha tsy tanan-jazakely izany voaraiko eto amin'ny toerany interrupteur izany.
Seria mifoaza aloha ianao e. Mifoaza ho a tena tsy mety mifokoa ty. Aleo rangatsongona mafy aizany tsy fo io a. Seria mifoaza aloha fa matahotra. Fa hoana koa ary tia mifanaitra amin'ny andro alina be ty e. Tena mba mahasorena koa zao ataonao zao ka fa misy inona nefa e? Misy tsy milamina kia. Tena misy tsy milamina mihitsy ato trano ato. Ampireto aloha interrupteur chérie fa tsy hitako a. Ao ary zay tsy haiko hoe inona ny olana amin'izao zavatra mazava be izao. Nisy feo anakorintsana teo dia feo anjazakely mimenkakakaka dia avy eo nisy nanindry takany hoe nisy nipetraka izany teo a-tongotro. Iny izany dia ampirehitra interrupteur iny ohatran'ny tananjazakely mangatsiaka be mivoarain'ny tanako teo amin'ny toeran'ny interrupteur. Dia izay ny antony namoazako anao teo. Aleo rehetra mandra-parain'ny andro ijiro io ka dia aleo miaraka mivandravandreto tsika. Tena mba tsy azoko izao zavatra mahazo anao izao ka sao dia mba misy tsy milamina kosa ary ny sainao e. Tena mandreraka be tsy manelingely olona mitoromaso fotsiny. Tena milamina tsara mihitsy ny saiko ary milamina lavitra noho ny sainao aza fa misy antony mahatonga teny hoe aza-piano ijiro io fa aleo rehetra eo mandra-parain'ny andro. Dia inona koa ny toromaso azo amin'izao mazava be izao e? Everinao fa moramora nga ty tsy ampy toromaso. Tsy moramora mihitsy izany ka. Ianao raha mba tsy mahita toro noho ny jiro mirehatra fa ny any tena noho ny zavatra fahafa ato amin'ity trano ity mihitsy. Ny sainao no mamoron-javatra dia izany victime mivandravandra fotsiny eto mandra-parain'ny andro izany. Aza mampifilafila raha nga fa raha toroko ianao dia pio any io jiro io a. Dia rehefa misy zavatra mahazo dia aza misahirana mikarakara fa tsy olan'izany. Pio tany io raha izany koa ny ahitanao toromaso e. Rehefa inona ary ty e? Fa tsy pihako izany ilay io e. Ary aza mitomantsony moky malala. Manginanga izany malalako izany. Ka ny ianao tsy mba mieritreritra mihitsy fa fitiavan-tenanao foana no sesesika aoko. Rehefa miraharahanao e. Aza mitomantsony fa inona ary ty? Fa marary eo angenao e. Zay vao sahirana eto tsika. Ka ianao ihany na tonga an'izany eo zaoko. Ianao tsy mba micomprendre mihitsy. Rehefa micomprendre anao e. Zay tsy matahotra intsony amin'izay ny vadiko. Ie, rehefa eo anilanao anka dia tsy matahotra izany e. Raha mba tsy zaharery ny mena an'izao zavatra izao mba misy mieritreritra sy mahatsapa ny zavatra iainako ihany. Tena manahirana mihitsy itony vehivavy itony indraindraika. Rehefa vizana loatra dia lasa mamoron-javatra hafahafa tsy fatapatatra izany ny sainy. Sady amin'io zavatra tsy mitombona daholo. Sary-bakoly manatsatoka amin'ny antsy, mampaneno korintsana amin'ny andro alina, fionjazakely mikakakaka amin'ny andro alina be, nefa tsy misy zazakely akory ato an-trano. Tena manahirana. Noro vikelengenao aty amin'ny dady e. Serge dada. Milalao tsara nareo trano fa efa tsy miadiady intsony. Ie, milalao tsara mihitsy izay ka. Zay mihitsy rehefa endry tsara dia mbola hividianany dada kilalao tsara be fa raha maditra kosa dia ampirimin'ny dada ny sary-bakolinao dia tsy azonao lalovina intsony. Henonao tsara zay? Eno efa endry be zako fa za aloha andeha ho any amin'ny kany dada fa miandry ao an'efitranoko ao izy Eny ary za koa andeha hijery tele any ambany aloha mandra-pahatonga ny eninao avy ny tsena any.
alefy ty tele ty dia tsotsotra eto ambony kanape eto ary ina koa zany zavatra latsaka ato ambadiky ny kanape ato zany fasoloha jerena fa tsy misy ninona ka dia inona koa ary le teo anefa tato ambadiky ny kanape tato arinako tato mihitsy ny izy teo aleo iveriny tsotsotra fa aleo zany hoany otra fa inona foana ary zany otry fa tsy le kilalao an'norokely ve hito tany hito bela io ko naninona ny tsy nahitan'io teo sa ve zany tsy mijery tsara aleo raha aloha bataina dia apetraka itsy ambony sezy etsy vatra marina ary to mavesatra betsaka mihitsy ty izy marina fa ahoana koa ary zany sa ve misy zavatra mitazona azy atao ambany ato zany andraso tsy misy ninona ka dia inona fotsiny raha mampavesatra be an'ity raha izany tena mahagaga indray zany aleo ihany ranga bataina mafimafy tena tsy miainga mihitsy ka fa ahoana koa ary zany tsy azoko ka aleo ranga bataina ihany fa hito koa ary ve dia tsy ho zakako tena mandrangotra ty marina voarangotra ny tarehako ino fa mbola andeha andrangotra mahatiarandriamanitra vonjeo ary noro vonjeo oay tato samy azo vonjeo ambany ao zay kikanto tena izy mihitsy zany ndao jerenaingana hoe dary andriamanitra maratra be kitary any tata jerendringy fananina tata tonton finanalazo any tonton jerendringy ny tanany be lafa fendra be sady lafa be koa ny hoany ayo fa to fendra be marina kintanany be lafa eno sady lava be ny hoany fa naninona koa kipela teo ka aleo eresiko voarangotra koa tarehako bela mamonona ki bela tena mamonona mihitsy tsy ireo faragodina ny tarehako drekako maratra be ki ny tarehako kanto melangana tandrefa antenatona drinka ty tena voarangotra kanto marina raha tsy voaveloka ingana tamin'ity vazy ty ny lohany neny sofa tonga ianao maratra be ny tarehana sy papaniny rangotompela andriamanitra tena losy ty marina taty io maratra be io ambadiky ny kanape io tonton io ambadiky io tsy mbola matsiaro ty ny paparineny malahelo amin'ny papansaneny Silia tenena amikokia ao izy roa bataina etsy ambony kanape alo izy dia antso dokotera vetivety ao bataitsika telo mianaka aingana ao aingana ingeo mafimafy oe Noro aitetra ianao efa nalahelo be anao mihitsy izay mianaka
Aiza izy teo, aiza izy teo, aleo iarina novako aza mihetsika mahery aloha ianao fa ty amin'ny hopitaly ange ianao zao e naratra be ny tarehanao efa tsy eto re le sary-bakoly fa any an-trano a norokely koa angeny nrangoto ny tarehany fa tsy naratra be loatra ohatranao izy dia vita tao an-trano ihany ny pansement iko nisy an'izany ka andahora aloha andeha hotsika tia hita ny zanako mbola tsy mahazo miarina eo ianao fa mbola mipetaka serom mange ny tananao e mbola rapitso mihitsy vao mahazo mody ianao ny dokotera dia androany izany sika asianao mandeha ho any amin'ilay magasin vidianao ka ny sary-bakoly ny norokely io sa hoe rovina ie androany ka tena mila dinihana akaiky mihitsy izany dia ady aditsika tsara le mpivarotra ao hoe inona no anton'izao rehetra izao misy rangahm-piara-miasa amiko izay koa mandalina mikasika an'ireny fanahy mipetraka amina sary-bakoly ireny dia hoy izy hoe mahita démonologue sy manam-pahaizana manokana mikasika ny atao hoe phénomène paranormal ireny raha mose io fa inona koa izany démonologue izany avy amin'ny teny hoe démon ry izany na koa hoe démony ve le olona manam-pahaizana momba an'ireny démona fanahy ratsy mipetraka amina olona na zavatra ireny tahaka izany koa ny manam-pahaizana manokana mikasika ny cas paranormal izany hoe manana fomba ahafahana mifandray amin'izy ireny olona io ka afaka mamantatra ny mystère na ny tsy ambaratelony ka faly mahafantatra anao raha aloha monsieur Albert moa ie monsieur Albert manam-pahaizana ary nandalina manokana mikasika an'ireny trangana fanahy ratsy mipetraka amin'ny olona ireny na zava-mananaina na tsy mananaina ireny izany tahaka ny sary-bakoly ohatra tena lala izany fahaizanao izany tena mahagaga tokoa ka efa nasitrika tsy anaty armoire vitré ao amin'ny salon le sary-bakoly monsieur Albert azotsika jerena any rehefa vonona ianao ie ho antsika fa ny saika anokaniko anareo dia ahoana ny navalon'le mpivarotra n'le sary-bakoly sy ny tompony taminareo le nareo nandeha tany tamin'ny maraina lazainy fa hoe sary-bakoly efa ela hono izy iny ny tao teratany galoa manko le tompony izany hoe efa taloha be no nanamboarana an'le izy izany orinasa britanika iray tranainy be antsoina hoe UK Silicon Doll izay no nanamboatra an'le izy tany ho any amin'ny taona 570 tany ho any ka nisy fotoana fahity io orinasa io ka natao tolobidy mora be ny entana tao aminy ka ny ray aman-dreny be le mpivarotra no anisan'ny vidy maro tamin'izany ary nitehiriziny tao anaty trano ray lehibe tateo ariana moa araka ny fitantarany ihany dia nataon'ireo ray aman-dreny ny fizarana lova ary anjara lova n'ireo sary-bakoly maro be ka tsy hitanao izay anaovana azy dia nanangana mangazay taty Madagasikara hivarotana an'izany izy ety andanin'izay sady mamokatra sary-bakoly vaovao ihany koa mangazay io amin'izao ankoatran'ireo tranainy mbola tafajanonao ka anisan'le efa tranainy be io sary-bakoly ny noro ao io tsy mahafantatra ininona kory momba n'le sary-bakoly izany izy hoe mamono olona mihetsika sy ny sisa araka ny filazany aloha dia tena tsy mahalala ninina momba an'izany hono izy izy raha tena gaga nandre an'izany maniry ho aty an-trano ihany koa ange hono io teratany galoa io fa mbola tsy misy fotoana hono izy fa mbola anaingany io alina ho any Ekosy izy dia amin'ny herinandro hono izy makaty amintsika ny teny ihany koa izy fa manam-pikasana ny anangana musée eto Madagasikara ka raha mety hono izay atao trano dia alaina apetraka any amin'izany musée izany be lahy tsy hoe apetraka fotsiny ao moa izany fa azona tambiny isam-bolana avy amin'ny mpiaro mivakoka iraisam-pirenena fa
fa inoro kely zao no mety alahelo na dia efa fantany aza fa tsy normaly no kilalao an'io na malahelo azy izy tsy maintsy atao an'izany fa iza koa ny tahirany ao tantrano ato tsy raikitra kosaka ka andao ary jerena amin'izay ny momba ilay saribakoly fa efa vonina atoronareo afotsiny ny toerana misy azy dia aloha hitsofoako rereo andrasanareo ivelany fotsiny anga tsy tena mahavalalànina ny zavanyseotory zareo fa hoe tena nitoerina fa tsy voatohitra ny aloha zany rehefa nataoko tamin'ny atsakany sy andavany ihany koa moa ny fombafomba hahafahana mifandray sy mahalala ny mombamomba azy dia fantatro ihany ny zavanisy ary dia tena nazava tamiko mba tantarao efa tena mahaliana tokoa zany zavatra lazainao zany ka dia inona hono ny tena nahatonga ny saribakoly manotaka an'izao monsieur Albert zao zany le izy miaino anao zay misy fanahin'olona mipetraka ao anatin'io saribakoly io zany ve ny zavatra mazava aloha zany dia misy ankizy vavikely manana toetra masika kely zay tompony izy io tany aloha be tany ary maty-mbola kely dia kely anga io ankizy vavikely io ary matetika ny tena mampasika azy dia zay manembatsemba anazy rehefa milalao io saribakoly io izy tamin'izany mba lalina koa zany monsieur Albert tena lalina tokoa ka ny fanahin'io ankizy vavikely io zany no mipetraka ao anatiny ao ary zao mahavita manao herisetra amin'ny olona zao ny tena marina zany dia efa taloha be tany mihitsy io saribakoly io efa tany ho any amin'ny taona 20 tany ho any fa namidiny ray aman-dreny ilay zazavavikely tamin'izany angamba rehefa nanao an'izay izy io zany hoe rehefa mipetraka fotsiny anaty magazay natehirizina anaty trano miaraka amina saribakoly maromaro zany izy io dia tsy manao toy io fa rehefa mipetraka amina trano misy olona dia manao an'izay satria mahatsiaro ny fiainany tany atokantranony taloha tany ankizy vavikely io tena talanjona miaino an'izany zavatra lasainao zany monsieur Albert fa ahoana moa zany ny tena nahafantaranao an'izany rehetrarehetra zany tena satroka dia satroka tokoa ny ilazan'izany aminareo fa saingy tsy ambarantelo aram-panahy le izy dia izay voalazako toy izay ihany no azoko tenenina tena makasitraka indrindranao monsieur Albert ay ve ka zany no antony reny rehetrarehetra reny tena sambo anteo amin'ny fiainako any nahita trangan zavatra tahaka an'izao mba marina mafy na za ihany koa aza tsy mampino nefa tena misy ka najany monsieur Albert ao anatin'le armoire vitré ao ihany zany le saribakoly sa najaniko tao ihany ka efa nisy zavatra nataoko tamin'le izy dia tsy maherisetra tony teo aloha tsony io fa raha hoe mihetsika anga dia ny lohany fotsiny sisa no mitoditodika na koa ny tanany ihany sisa no mihetsiketsika ka dia tena misaotra anao indrindra monsieur Albert so ihany fa nisy anao fa ratsy zany mety mbola nandravarava tato izy io tsy misy fisaorana re maro tokoa ny tranga tsy takatra io saitsika io indrindra ny resaka ara-panahy toy izao hitantsika izao eny tena marina mihitsy zany zay zany vo tsy hitaintaina ntsony ato an-trano fa efa fantatra ny marina rehetrako tsy foazonao amin'ny alina be ntsony tena tsy voako mihitsy mantsy le tapatoromasoka tena sorena tamin'iny eny ianao koa zany efa ny anaty musée zany zao pelary dada sy neny efa naterina isireninareo tany re aleo reo hoany fa saika nampiditozantsika tato mihitsy ange izy iny sa malahelo azy ny zanako ontso saribakoly efa namono azy nandrangotra ny tarehako iny ve sady naratra be mihitsy ny tarehako tamin'iny hitao aky nareo mianaka moa le tamin'ny voalohany reny tena tsy nino mihitsy indrindra moa fanondrainao zany indray ny lazainy fa vizana loatra mideliry sy ny sisa sy ny sisa ka tsy mampiny kosa nge aiza koa ny saribakoly hetsika sy hamono zany niatra tamiko le izy zay avonino
tena sambany tamiko angery zareo nitrangany zavatra tahaka an'ireny e. Za koa ary tonton sy taty tena gaga mihitsy koa. Tadidinareo angamba le tamin'izaho le vao tonga tato aminareo eny. Le nahita hoe menamena be masony. Tena tsy nino mihitsy nareo tamin'ireny. Tena tadidiko iny akia. Tena tadidiko tsara mihitsy koa iny. Zara nge tamin'iny tehiteny hoe nitovy tamin'ny tandry zany nitako tamin'ny voalohany fa naleoko aloha nanginy za rery ihany no mbola tratra tamin'ireny dia fantatro fa tsy inonareo. Za aloha tsy tia sary-bakoly izany intsony fa aleo indray dinentina kilalao hafa dada sy neny ho vidiana ho anahy manaraka. Tsy ny sary-bakoly rehetra kosa nge manao takan'ireny fa tranga hafa mihitsy ty ray ty. Ka matahotra ako. Ka ny sary-bakoly vidianareo mampitahotra ako. Iza moa re tsy nanam-po hoe anao tahaka an'ireny bela. SF Radio. Bela. Tantara indray miseho nosoratany Antsony natiora. Novelomin'ny Solorabotona Nahary, Ralala, Sofaniry, Christophe Rabearmanana ary Nanja. Nandray feo sy nandrindra ra teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.